Aty amin'ny fokotany antsoina hoe fiadana kely aty Mahitsy misy atsika andeha hamantatra asa anankiray tsika dia tsy izany fa ny fiompiana koa asa anankiray anisan'ny mampalaza an'ity faritra ity izany fantatsika foana fa mety tsy tena mbola azo antsika tsaina tsara hoe inona marina moa no tena atao amin'izany fo mihitsy izy izany dia alaina any dia mikarakara manadio trano dia manisy lafika dia manafana azy izany mbola kely izy. Inona ny atao hanafanana azy? Misy sofazy izany le sofazy charbon ireny izany no atao na kitay arakarak'izay hitanao izany dia anaovana azy. Dia hafiriana no inavy fikarakarana impiramena sakafo manao ahoana dia hafiriana izy vao afaka amidy. Izy izany tsy maintsy atao misy sakafo foana ao, tsy azo atao foana mihitsy izany ny taviny raha tsy izany izy tara ela be vao ngeza dia eo amin'ny iray volana sy tapany mahery kely io izany malefo. Dia mahatody firy kilao izy amin'izany? Eo amin'ny 2 kilo eo izany moyenne eo eo amin'ny 2 mahery eo. Dia inona ny sakafo menana azy izao? Provandy ny aviteko izany tonga dia efa misy provandy dia misy komanao. Dia manao ahoana ny aretina sa hoe tsy mila fiarovana be ny akoho? Misy ihany ka tonga dia manao vaksiny foana zareo izany rehefa manao gamboro any dia afaka 10 jours na 7 jours au piste dia izay ihany ny vaksiny mandra-pivoakany. Dia inona ny asa tena ataonao izany amin'ilay fikarakaranao an'ilay izy amin'ny andavanandro isan'andro ianao dia inavy ny ataonao? Manadio tavy ireny tavintrano ireny izany diovina foana sasana dia manampy ny sakafony dia izay moa izany manamboatra provandy mihitsy dia manamboatra provandy izay. Anisany vidy provandy raha rehefa tonga dia nareo ihany manome izany. Dia mandefa firy isam-bola ny isaky ny iray volana sy tapany izao raha miseko? Na izao tsy ampy ilay trano dia tsy maintsy tapatapaka. Vita izany indray tsy hay vao mampiditra voandray. Ireo izao firy izany? 700 izany ireo izao. Dia rehetra izany mbola tokony esorina ny sasany fa mbola feno be. Ary maninona misy hoe kely be dia misy lehibe sa voaingandreo? Misy anina misy ka izy mihitsy no tovy volana nidirana ihany. Dia inona ny misy antony izay? mazoto mihitsy misy tsy mazoto. Tsy mazoto homana? Ary velona daholo ve ilay izy mandrapa? Misy maty ka, misy maty tsy dia indray. Mety hoe firy isan-jato ny maty izao? Eo amin'ny 3% eo angamba ny maty izao izay. Lehiben'ilay anina izao izy izao efa tsy dia be volo mihitsy fa mavesatra be izany fa kelikely anina. Fa misy rokola latsaka kely izao ny amin'ireo. Ireo izao firy andro? 45 angamba izay izao 45 izy angamba izao misy 2 ireo. Ary toa miady ireo izany vavy daholo moa? Sady misy lahy misy vavy ao. Ie, tonga dia mpamalo daholo izany lahy sy vavy. Tony besanga be tony izany ny lahy. Dia misy vavy. Tony izao vavy tony. Dia ty. Rehetra izao vavy dia ry. Bebe lahy ihany izy izao amin'ireo. Io izao vavy rony. Dia kelikely sangy ireny izany izany ny vavy. Inona no tena mety hoe asa manahirana indrindrandra sy amin'ny fikarakarana an'ilay akoho izao? Ny olona sasany izao le
ty rano ty no tena manahirana indrindra satria le ty ambanivohitra zany mbola le atsakainao anaty lavatrano daholo ny rano dia tsy maintsy mameno hoanina foana fa vetivety kely io rano io dia laniny fa ty zany efa automatika dia tsy mety ritra ritra zany efa misy foana fa manadio fotsiny ianao sisa fa hoan'io tsy mety ritra satria akarina amin'ny paompy izy automatika fa misy paompy atsy misy dia ohatra zao anasan'ity tavy ity dia tokatra zao fotsiny fanasako azy ny ato mantsy tsy misy taitaikanina izay ato anatin'ity rehefa eo tena provaly ireny dia ireny zany misorona foana satria manjary masiso le izy dia simba le aniny le rano ohatr'izay izy zany ny fanadiovana manadiovana zay zany amin'ny ankapobeny ny asa fiompiana akoho fakana nofo dia veriko fa nafinaritra anao fandarantsika misaotra ny ramose ioby ihany koa nanaiky ny resadresaka taminay sy nampafantatra ny any asanao dia mirary soa dia amanaraka indray eny ary misaotra anao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany raha-pitsy misy famerenana dia amin'ny talata ihany koa raha ry fahasotoana ho any ampiasa rehetra raha toka tianao ampahafantarana anay ny asanao dia samy salasala misy laharan-tarby io ahafahantsika mifanerasera veloma daholo Digital World. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque et première qualité. Digital World, Anna Laquelle, centre commercial en plein centre-ville près de l'hôtel de ville. Stand disponible à l'étage. Renseignements au 033 37 978 88. Digital World. Vivez les nouveautés avec Coiffure du Monde. Extension des cheveux, extension des cils, extension des ongles, complément capillaire, coiffure de mariée tendance, lissage brésilien, coiffure, esthétique, massage, onglerie. Coiffure du Monde à bout de vous, salon franchisé, siège en France. Matériel stérilisé, le luxe abordable.